Efa maro ny fitarainana nataon'ireo mpivarotra ao bazary Mahabibo mikasika ny fomba fandoavana ny habantseny sy tsy fahazahoan'izy ireo ny quittance amin'ny fotoana ara-dalàna. Hatramin'izao fotoana itenenantsika izao, tsy mbola misy ny vahaolana hita ny commune Ambonivohitra Mahajanga mikasika io olana io. Ny sabotsy 20 ny volana Mey taona 2024 lasa teo iny, fanena tampoka tamin'ny ministra Piahy ny faritra Boeny, Andriamatoa Henri Roland Rahajasson ireo mpivarotra ao Mahabibo. Nananaroatra izy ireo nilaza tamin'ny ministra Piahy ny olana sy zavatra mianjady amin'izy ireo. Mandoko abonnement zany zay dia mahazo quittance. Nefa mbola tsy voavazy olana zay sisy tamin'izao. Dia nanao taratasy zao nanao misonia nigosana amin'ny latabatra amin'ny conseiller dia namaly ireo conseiller ireo hoe lasiny zany na rehefa amin'ny préfet asina contrôle de légalité. Mbola tsy fantatra anay hoe ohatrany ahoana no zay anay zany atsika aminareo manakasika. Anareo zany zao mando habantsena nefa tsy mahazo reçu. Ela be misy volana efa mitentena mizany le mpivarotra dia nanday mpepetra zany tame marché ry hoe mandoro vola hoy zay dia marina amin'ny carnet nefa tsy zay le mifanarana fa quittance. Ka manina tsy mahazo quittance? Eo tsy fantatra Tsisy le quittance? Tsy fantatra anay mihitsy. Dia hatramin'izao mbola tsy mivay olana? Mbola tsy mivay. Dia zay mety le vola mety tsy tongany amin'ny commune any zany tsisy quittance. Nefa nareo mba te hanara-dalàna zany mba hoe mandoro vola dia mahazo quittance. Ary sotra le za tsisy ia voray zay dia faterina amin'ny tompona andraikitra fanavika amin'izay. Na dia eo aza ny tsy fandraisana andraikitra ataony tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny commune amin'ny famahana olana amin'ny fomba fandoavana ny habantseny sy tsy fahazahoana ny quittance amin'ny fomba ara-dalàna dia vonona ny ministra Piahy ny faritra Boeny hijery ny vahaolana sady andefa ny tatitra any amin'ny tompon'andraikitra.